And we have an order from God is for the discerning of spirits. Afatra ny toriny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe fahafantarana fanahy ny talata ariva fa 8 martsa 1790 tao amin'ny First Assembly of God tao Phoenix, Arizona, USA. Ever by any means ever try to judge a person by the denomination they belong to. Our Heavenly Father, Ry ranay any an-danitra, I want to express if tiako I ny can aneo this amin'ity morning marain'ity how in raha my azoko heart atao I ny amin'izay feel tsapako atapoko towards one, manoloana the anao holiest of lay holy, masina coming indrindra down to the earth and to midina redeem tetỳ a an-tany sinner mba hanafitra ny like myself. mpanota toa. And I'm sure that these Ary azoko antoka fa reto mpitoroteny manatrika eto reto de matsapa toy zany that it ko was by your grace that hoe we have tamin'ny been fahasoavanao made the no ministers nanaovana of anay this ho covenant, mpanompon'izao fanekeny zao that thou hast given with Adam zay nomenao ny fallen race. taranaky Adama lavo. And we are here this Areto morning, zay Father, anio maraina gathered raha for no io other miangona purpose ho amin'ny tanjony but iray to ihany know de ny and to alala to na study to know mba hianatra ny alala the raha will ny of marina God, ny sitrapon'Andriamanitra what we must do sy ny amin'izay tsy maintsy to ataonay make Christ mba ahatonga real ny to the Kristy people ho of azo this tsapahitanana eo generation, amin'ny olona amin'ity taranaky ity, knowing noho ny surely fahalalana that in the amin'ny day of the antoka fa judgment amin'ny andro fitsarana we zay will be brought de face to face with ifanatrika this amin'ity generation. taranaky ity. And being ministers, Ary amin'ny we mahampitoroteny will zahay de be ho judges. mpitsara And the people to fa which eo we amin'ireo have olona spoken nytorinay to and ny their fihetsiky izy attitude ireo towards the manoloana word that we bring ny them teny zay will nentinay teo determine their aminy eternal no amaritra destination. ny hoaviny mandrakizay. Therefore, No Lord, in zany that tompo day we ho would be mpitsara a na marina judge zay for or amin'izany andro against zany na the anameloko generation that we preach ny to. taranaka zay nytorinay. Father God, Ray Andriamanitra, please through miangavy Jesus' anao name, amin'ny let anaran'i us not Jesosy say one aza vela word ilaza teny that would ray be wrong. diso zay. But may we have Engane zay sincere ka ho hearts, an tsopo open ary mind, anana saina that we misokatra might receive mba the ahafahanay things mandray that's an'ireo yours, zavatra that we momba might anao be ka able ahafahanay to go hivoaka out into our akeny different amin'ireo fields of sanasanay work etseroa after today amin'ny andro and avy ka be ka better anana equipped fitaovana because tsara of our kokoa noho meeting ny with you fionanay this morning. aminao amin'ity marain'ity. Grant it, Lord. Won't Ekeo you zany come tompo and be sitraka our ao ve no tonga speaker ka ho and vava our amin'ny teny ears sy ho and sofina our sy ho tongues lela and our ary ho thoughts. saina ho anay. Let the meditation Aoka of ny my heart, fandinian'ny foko thoughts of my mind, reo fieritreretany all saiko that aoko is zay within rehetra atao me and anatriko within sy these zay my ao anatin'ny brethren and reto ralahako sisters, sy anabaviko may reto it be ho acceptable in ekena thy eo sight, masonao an'izany that we tompo might be so mba hahafahanay ho filled tena and charged feno with thy sy ampiky ny spirit fanahinao of your noho ny presence here, fanantrianao that the eto room ka would tonga ny become efitra ho the room, ny not so much efitra the building that tsy we lay are trano sitting hipetrahana in, eto but the loatra building that we fa are lay trano living in, hivelomanay become mba ho tonga altogether a raha ho ny cloud of the voninahitra glory of Andriamanitra God. tanteraka. We might leave Ka here this ahafahana morning hiala eto so amin'ity filled with the marain'ity ho Holy tena Spirit feno ny fany that we maso would be more ka anana determined than fahavonona ever mihoatra no before in tany aloha life rehetra to teo amin'ny carry the fiainanay message to the nitondra ny dying afatra ho an'ity generation taranaka eo that we're living in. dalam-pahafatesana Hear ivelomanay us, ity. Lord, and Mianoa anay speak to tompo us through ary thy miresa aminay word, amin'ny for we alalan'ny ask it teninao in the fangatanay name zany of thy amin'ny anaran'ny Son, zanakao our sy Savior, mpamonjy Jesus anay Christ. Jesosy Kristy. Amen. Amen. I wish to read this Ireko ny morning amaky zao marain'izao a portion of scripture ampahany found in soratra the masina zay Psalms, hita ao amin'ny salamo the ny salamo 105th fa Psalm. 500. I wish to Ireko read ny amaky just a ampahany portion. kely You fotsiny that ho anareo keep zay down mandrainao these an'ireo scripture soratra readings, masina I see vakin'ireo many of them hitako fa have maro been for nanoratra fa ministers and mpitoroteny so sy forth. It's sisa izy good ireo to fa read tsara the word. ny mamaky ny teny. And now, Areto what time today? amin'ny firy ny firavan'izy ireo amin'ny 12 ireo. What's that? Ahoana hoe misaotra anao rahalahy. Psalms 105. Salamo 500. Oh, give thanks Miderany unto the tompo. Lord. Call upon his Miantsony name. anarany. Make known his deeds Atao among fantatra the any amin'ny people. firenena ny asany. Sing unto him. Mira ho azy. Sing psalms Mira unto salamo him. azy. Talk ye of all his Resao ny wondrous fagagana works. rehetra ataony. Glory ye in Ataovy his ho holy name. reharehanareo ny anarany Let masina. the hearts of them Aoky rejoice faly ny that seek the fony zay Lord. mitady ny tompo. Seek the Lord Mitadiava ny and tompo his strength. sy ny heriny His face ka tsao evermore. mandrakariva ny tavany. Remember his Tsarovy marvelous ny asa work magaga that he has done. nataony.
his wonders and ny the judgment fagagany of his sy ny mouth. fitsarany vavany. O ye seed of Ry Abraham, tananaky his Abrahama, servants, ye children mpanompony, of Jacob, dia his ianareo chosen. tananaky Jakoba olo fidiny. He is the Lord our Izy God. no tompo His andriamantsika, judgments are in manerana ny tany all rehetra the earth. ny fitsarany. He has remembered his Matsiaro ny covenant fanekeny forever. mandrakizay izy. The words which he commanded to Dia a ilay teny thousand izay voadidiny generations, ho an'ny taranaka arivo mandimby. which covenant he Eny made ilay with fanekena Abraham, nataony tamin'ny and Abrahama his oath sy unto ny fianianany Isaac, tamin'ny Isaka, and confirmed the same izay unto naoriny Jacob ho for a lalàna law, ho and an'ny to Jakoba Israel for sy an ho fanekena mandrakizay everlasting ho an'ny covenant, Israely. saying Ka nataony unto hoe thee will I omeko give anao the ny land tany of Kanana, Canaan, the ho lot lovanareo of your voazara inheritance. amin'ny famolaina. When Fony they were but a few men mbola in number, olombitsy izy, yea, very few, eny and vitsy sady strangers. vahiny tao. When they went from one Ary nation to another, findrafindra and from tany one amin'ny firenena sy ny kingdom to findrafindra another people, fanjakana ho amin'ny he vahoaka suffered hafa, no man sy to do nisy them navelany wrong. ampahory azy. Yea, he reproved Ary thieves for nananatra their sake, mpanjaka izy noho ny saying, amreo, touch not hoe my anointed, aza and manendry reo do my voaositra, prophets ary aza no manisy harm. ratsy reo mpaminaniko. May the Lord bless the reading Ny of His tompane word. hitany famakina ny teniny. I have a few scriptures written Manana out here soratra masina somewhere that I vitsy was going voasoratra to eto refer ah, to, izay mety perhaps itodiako along the road. raha eto ampitoriana. I wondered today Manontany tena ho who's going to ankehitriny be the hoe next president. hoiza no filoha manaraka. Election's coming up in Ho avy ny fifidianana fantatry Who's ireo going to tsara. be president Ho iza no filoha this next term? ho an'ilay fepotona manaraka. What if Ahoana moa I raha knew? fantatro? There's only one that does know, and Tokana that's ihany God. malala zany de Andriamanitra. And what if God would Ary ahoana raha reveal to me hoe who's nambaran'Andriamanitra going to be the next zay president? ho filoha manaraka. And I stood here in Phoenix and De made a hoeto prediction Phoenix aho ary that anao such filazana and mialoha such hoe a man would be the lehilahy next ranona president tozao of the no United ho States. filohan'ny Etazonia manaraka. And they would place that in De papers and ataon'izy so ireo forth, any amin'ny and gazety I sy ny would sisa zany hit ka it right tena on the marina dot. amin'ny atsipriany Be voalazako ho tanteraka tokoa zany. And Ka it would be all that I zay had rehetra said would come nolazaiko to no pass. tanteraka. But what good would it be? Nefa de asoa amin'inony zany? What good is it anyhow Asoa amin'inony zany if raha I iza should do such a thing? raha navita zavatra toy zany ah? The papers would Iresaka advertise an'izany ny it, gazety it would go out, ary maybe anaparitaka such a an'io. person could make Angamba such a raha misy olona prediction, afaka ilaza raha and teo it would be true. ka ho marina All the lay izy. newspapers and Reo magazines filazam-baovao sy reo would boky pass rehetra on dia it. anaparitaka an'izany. But you know that God Saingy doesn't fantatrareo do fa things like tsy that. manao zavatra toy zany Andriamanitra. God doesn't use Andriamanitra his de tsy power mampiasa and ny his heriny gifts sy ny for fanomezam-pahasoavany foolishness. ho an'ny fahadalàna. It's going to be whatever's president. Fa or zay the tokony isy president, na izay ho and to filoha know eo now de izy no which filoha. would be Ary ny president fahalalana wouldn't eto hoe help us iza no one filoha de tsy bit. hanampy antsika na de iray mbilanja azy. It wouldn't do us one bit of Tsy asoa good antsika to zany know na which de would kely be azy president. ny fahalalana an'izay mety ho filoha. So therefore God Ka doesn't noho do zany those tsy toy things zany ny like that. fanaovan'Andriamanitra andreo And then zavatra if ireo. I made Eo such koa raha a manao karazana prediction filazana raha as teo that, toy zany and it come to ka pass, mitrangy and the zany newspapers ary ho pass, hitany amin'ireo and filazam-baovao the magazines, sy reo boky then de it ho would be to my voninahitry glory. ny tenako io. People would say, look what a Ilaza great ny olona prophet hoe Brother jereo fa Branham tena is. mpaminany lehibe raha Branham. He told us Nilaza tamintsika izy long efa before it ela be happened, talohan'ny just who isiny would be hoe president, ho and iza no that would filoha be to my ary ho glory. voninahitry ny tenako io. But God doesn't want, he's Nefa not tsy interested tian'Andriamanitra in ny working things tsy for my mahaliana azy glory, ny hanao zavatra mba ho voninahitro or to na ho any other ho man's voninahitro izay glory. olo-kafa. He's interested to Ny work mahaliana things azy de to niasa his ho an'ny glory. voninahiny Something that will de zay profit. zavatra ampandroso. Like Paul said, Toy ny if you lazany speak Paolo hoe with tongues raha misy and do miteny not amin'ny teny tsy have an fantatra nefa tsy interpreter, misy what good mpandika does it do? de azo We only amin'iny zany glorify manome ourselves. voninahitra ny tenantsika fotsiny sika. And that's Ary zany edify ourselves. na mampandroso ny That's, tenantsika. Ary zany coming de out of the atao mivoaka line amin'ny for God. fiasan'Andriamanitra. God wants to Mitady be an'izay edified himself. ampandrosona ny tenan'Andriamanitra. And we're not Ary sika dia tsy natao hitady an'izay ampandroso ny tenantsika fa ny ampandroso an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika. So therefore, Ka noho zany I inoko believe zao this marainy morning, zao if fa I raha knew he would fantatro be, hoe ho izy io and sy exactly ny when tena he would be fotoana elected, voafidy and azy all aro how many ny books hoe he'd be firy ambony over, ny vato under, azo na whatever ny it eo might ambaniny be, na zay mety it iseho wouldn't do
dia tsy asona de kely aza ny tenenana an'izany tsaratsara ho any angina ka iazona an'io raha fantatro fa tsy ezaka hanaparitaka an'io satria tsisy antony ho ah ny anaovako an'izany satria ho eo foana io ary tsy anova zavatra firy atsika zay mety ho filoa eo fa Andriamanitra rehefa mampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana izy dia ampiasainy zany ho an'ny voninahiny ihany ary ho voninahitry ny vahoakany ho voninahitry ny fiangonany ho fampandrosoana ny vatany Kristy ary ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no antony hanomezany an'ireny zavatra ireny ny fiangonany. Zay no antony hananany an'ireo mpampianatra, ireo mpaminany, ireo evanjelista, ireo pastory ho fampandrosoana ny fiangonany izy ireo ary ho voninahitr'Andriamanitra. Ny mpaminany dia tsy natao hivoakeny ka hifampikasokasoka amin'izao tontolo izao ka ezaka niaka ny fanomezam-pahasoavana toy ny nataon'ny Balamo ary hitondra fandravana na azo vola avy amin'izany na nitoy zany. Raha mpaminany izy dia tokony hanambaran'Andriamanitra amin'ny fiangonana ary hijanona lavitry ny zavatra izao tontolo izao ka ho voninahitr'Andriamanitra io rehetra io. Eny ananatsika ny ary ataoko fa zavatra tsara ho antsika amin'ny mpitorotena ny anaraka ny baiko voaraintsika. Raha hitantsika ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao araka izay hitantsika ankehitriny fa eo amintsika ny baiko nomen'Andriamanitra dia ny amantatra ny fanahy, ny zatoetra ny fanahy. Inoko fa lesona tena lehibe ho an'ny fiangonana amin'izao andro izao io dia ny izahana toetra ny fanahiny io rehetra io ka anana ny fahafantarana fanahy. Tsy inoko hoe tokony ataontsika mihitsy na ahoana ny ezaka hitsara olona iray no lay anaram-piangonana hikambanany na ny amin'izay andiany ivoriny na metodista izy ireo na batista na presbiteriana na pentekotista na mety ho inona izy ireo. Tsy tokony hitsara olona mihitsy sika no lay anaram-piangonana hikambanany fa lay fanahy ananany foana ny tokony hitsarantsika azy. Hitanareo lay fanahy na ao amin'ny faraorana izy na lohaorana na orana anatiny na ivelany na tsy misy orana na mety ho inona io dia tsy tokony hitsara azy no zany mihitsy sika fa no lay fanahy natao amantatra an'ireo fanahy sika. Jereo ny ao an-tsain'io olona io inona no eo aminy, inona no ezahany ho tanterahana. Raha ilay lehilahy amin'ny fanomezam-pahasoavana na toy inona falebiazany io fanomezam-pahasoavana io eny tiako izao mba ho azo ny fiangonana amin'ity maraina ity fa na dia any amin'ireo anaram-piangonana isan-karazany azy ianareo dia mbola mitambatra ho fiangonan'Andriamanitra velona ihany. Ary io no zavatra tiako ho azonareo. Hitanareo hoe tsy misaratsaraka sika raha ny marina fa vato voatefy amin'ny endrika samihafa sika samy ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Eny maro tokoa amin'izao andro ianantsika izao ireo zavatra mifandraika amin'ny fanomezam-pahasoavana. Betsaka tokoa ny olona mitsara ny olona araka ny fanomezam-pahasoavana ananany. Eny inoko fa fanomezam-pahasoavana ireny zavatra ireny. Inoko fa raha ny zavatra hitantsika mitranga dia fanomezam-pahasoavana ary fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra izy ireny. Nefa sika raha tsy ampiasaintsika araka ny tokony ho izy zany ka arak'izay efa nataon'Andriamanitra ampiasana azy dia mety havitanimba kokoa sika amin'ireo fanomezam-pahasoavana noho izay mety vitantsika raha tsy nanana fanomezam-pahasoavana. Ndray hariva iny aho dia nanao fanambarana teto amin'ny pilipitra nilaza hoe aleoko mahita fifankatiavan'ny mpirahalahy misy eo anivon'ny fiangonana na dia tsy misy fanasitranana akory azy eo amintsika nantoy zany. Hitanareo tsy maintsy fantatsika ny antony isin'ireny zavatra ireny. Eny raha misy olona tonga ka manana fanomezam-pahasoavana lehibe tsy mampaninona na mpikambana amin'ny anaram-piangonantsika izy na zay anaram-piangonana hafa aza tsaraina amin'ilay anaram-piangonana iaviany izy na zay fomba fiakanjo fa ny tokony hojerena dia zay ezahany atao amin'io fanomezam-pahasoavana io hoe inona ny tanjony.
raha mitady zay taonana ny hafa eo aminy izy na hampalaza ny tenany avy amin'io dia anana fahafantarana fanahampy alalàna aho fa tsy izy zany na mpampianatra lehibe toinina izy na mahery toinina na manampaizana toinina na toinina ny fiasan'ilay fanomezam-pahasoavana eo aminy raha tsy miezaka izy ny anatanteraka zavatra ho tombotsoan'ilay vatany Kristy ny fahafantarana ara-panahananareo ihany no teny aminareo fa tsy izy zany na toinina mahatomomba anazy na mahatanteraka azy na toinina io dia tsy izy zany raha tsy nampiasaina ho an'ilay vatany Jesosy Kristy ny manatanteraka zavatra azy mety manana fanomezam-pahasoavana lehibe izy zay ahafahany misarika olona iangona noho ny hery lehibe ara-pahaizana na ara-panahy ka vitany nisarika ny olona iangona ary mety miezaka izy niaka n'io fanomezam-pahasoavana io ka ampalaza be ny tenany mba hanana ny anaram-boninahitra mba hahatonga ny rahalahy sasany hanao azy ho lehibe toy ny olona manam-boninahitra dia tsy izy zany eo miezaka angamby izy ny ampandroso zavatra iraha eo zay tiany ananana ny hafa rehetra eo misehatra ka mba ho izy ny andiany any no hita eo misehatra mbola tsy izy ihany zany hitanareo fa raha manana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra kosa izy ka miezaka ny ampandroso ny vatany Kristy dia tsy ahoako zay hikambanana tsy mamantatra n'ilay olona ianareo fa mamantatra n'ilay fanahy dia ny fiainana zay ao anatin'ilay olona ary zay no nasain'Andriamanitra ataotsika tsy mbola nisy fotoana mihitsy nandraisantsika baiko ny hamantatra ny vondrona misy an'ilay olona fa isika tsy maintsy ary nandray baiko avy amin'Andriamanitra ny amantatra ny fanahy zay ao anatin'ilay olona hoe inona no ezany atao hoe anao inona no ezan'ilay fanahy eo amin'ny fiainany nitarika azy avy eo raha vitatsika ny ahita an'izay ezahany hitariana ny olona hoe tsy ny ampisaraka azy ireo fa ny ampikambana azy ka hitondra ny fiangonan'Andriamanitra velona tsy hoe ho anara-piangonana iray ny rehetra fa ho amin'ny fahazona ho amin'ny fiombonana ho amin'ny firaisany fanahy eo amin'izany raha lohaorana izy na farahorana na mety ho inona koa dia mahitsy ny fanahiny sy ny tanjony fa lay fanahy ao aminy any na inona hetsika hikambanana lay fanahy ao anatiny dia miezaka mianondro ny olona ny Kalvari ka tsy fikitra amin'ny tenany na eo amin'ny zavatra hafa fa ny antokana tanterahiny dia ny manondro azy ireo akeo Kalvari tsy raharaha iny raha fantatry ny olona izy na tsy raharaha inona dia lahetsika misy azy mihitsy aza no zay tsara zany hitanareo tsy maninona io raha metodiste izy na presbyterianina na katolika romanina na inona na ara-piangonana tianisy azy fa inona ny ezahany atao dia nitanjona mampoly zay ezahany atongavana ary eo ianareo vao afaka hitany misy eo amin'ny fiainan'ilay olona hoe ny manosika azy ve ka ho an'ny anara-piangonana sa ho azy manokana sa ho an'ny zavatra zao tolo zao sa azona anara-boninahitra ka anaovana hoe za efa nilaza an'io raha teo dia nitranga mihitsy zany eny hitanareo avetrany hatramin'ny voalohany fa tsy izy zany fa raha miezaka kosa izy ny ampiasa an'izay nomen'Andriamanitra azy amin'ny mampiampianatra amin'ny mampaminany amin'ny mampahita ny mpaminany testamenta vaovao dia mpitoroteny fantatsika rehetra zany toy zany ihany ny mpanompo mpitoroteny dia mpaminany ny testamenta vaovao raha maminany izy na mitoroteny ka tsy miezaka ny ampandroso ny tenany na azo anaram-boninahitra na ampandroso ny rafi-pivavahana nefa tokony ho ao amin'ny rafi-pivavahana izy indro ny tenako fa tsy isan'izany nefa dia mitory aminareo aho fa tokony ho isany ianareo marina zany ny olona rehetra dia tokony hanana ny fiangonana hikambanana tokony isy toerana iray faly anareo fa tsy hoe mitsingevangevana etsy sy aroa fotsiny fa manana toerana no any zay andehananareo am-piangonana ka antsonareo hoe fiangonanareo zany dia eo amin'izay andoavanareo ny fahafolon-karenanareo eo amin'izay anampianareo hanoanana n'ilay antony ataovy ny safidinareo nefa dia aza tapahana mihitsy eo ny fimbonanareo amin'ilay olo-kafetsy noho izy tsy mikambana amin'ilay andiany misy anareo hitanareo aoka ianareo amantatra ny fanahiny ary jereo raha tanjona mitovy ihany ny ao am-pony dia anana fimbonana anareo miasa ho an'ny antony lehibe iray dia ilay antony ho an'ny Kristy zany ataoko fa marina tanteraka zany eny raha tsikaritry sika ny antony nanosika sy ny tanjona nisy teo amin'ireo mpaminany ny testamenta taloha fa nanana tanjona iray ireo lehilahy reo dia Jesosy Kristy zany nananjavatra iray izy ireo zay nanorenany ny loha hevitra rehetra nataony tao amin'ny testamenta taloha dia ny amin'ny fiaviany Mesia
tsy nivoaka tena izy ireo ka nanao zavatra mba azombola fotsiny na laza fa zavatra tokana ny teo aminy voaositra izy ireo tamin'ny fanan'Andriamanitra ary nilaza raha teo ny fiavin'ny Mesia fa voaositry ny fanahy loatra ireo lehilahy reo ka natonga azy ireo ndraindray nanao fietsika arak'ilay fanahy tao anatiny ka atao nresaka ny aminy ihany izy ireo. Jereo ny fomba nanetsehan'ny fanan'Andriamanitra andreo lehilahy reo. Alaitsika ohatra Mosesy lay mpaminany lehibe fa tsy nanana tanjona nisy fitiavan-tena mihitsy io lehilahy io. Afaka ho mpanjakan'ny Egypte izy, afaka ho nanana zao tontolo zao teo ambanin'ny faladiana, saingy noho izy efa mpaminany atrao ampony de nolaviny ny antsoina hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao, fa naleny kosa ny fidy nitondra ny fanenjehana sy reo fizahatoetra ny amin'ny Kristy nijery an'ireo aren'ny lanitra ho arena lehibe lavitra noho ny any Egypte na fony ny tenany ary nolaviny ny laza arak' zao tontolo zao de reo sarobidy sy reo zavatra natolotra ty fiainany ty nilainy ny nijery ambony noho zany hitanareo afaka ho zany izy raisy fotsiny zay mpitoro tena ankehitriny raha manana ny batesan'ny fany masina izy ka fantany fa raha ty teny ty no toriny de ampiainany lazany zany ametraka azy any amin'ny fiangonana kely ray ano azy zany na mety hoe ny an-dalambe angamba saingy fantany fa ao ampony ao de misy zavatra mirehatra hitany fiavin'ny tompo tsy ahoana manana fiangonana lehibe izy na fiangonana kely tsy ahoana mana-tsakafo hoaniny izy androany na tsy mana-tsakafo tsy ahoana manana akanjo tsara izy na tsy manana akanjo tsara zavatra tokana ihany no mameno ny sainy de lay aina mihitsy zay maneho ny tenany amin'ny kery ao anatiny ezaka izy ny anatanteraka zavatra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra ary io lehilahy io raha zay no ataony de hiasa anak'ilay fiainany fanahy mihitsy ao aminy izy arakareo ve hiasa mokan'io izy jereo ane Mosesy rehefa tonga teo amin'ny fotoana namoahany an'io izy fa ny teo amin'ny fiainany rehetra de ny fanahiny Kristy satria tao anatiny Kristy voafetrany natao amin'ny Mosesy any Kristy. Eny raha matsikatra ianareo teraka tamin'ny fotoana nisin'ny fanenjehana izy namono zazakely maro izy ireo raha nitady zay aminona azy toy zay nisy mihitsy teo amin'ny Jesosy ary hitantsika tamin'izany fa rehefa tonga teo amin'ny toerana ny zanak'Israely hoe tsy nakato fatratra izy ireo ka lasa natonga an'Andriamanitra ho tesitra taminy de hoy izy tamin'ny Mosesy miatay ianao fa arningako io andian'olona rehetra io ka avy aminao no andraisako sy ananganako taranaka hafa niatsipy teo amin'ny lalan'ny fitsaran'Andriamanitra Mosesy ka nanao hoe vonoy aho alohan'ny amononao azy ireo amin'ny fiteny hafa alohan'ny ahafahanao mamely azy ireo de ilainao fanana aloha ny amiko zay mihitsy no nataon'i Jesosy Kristy raha tokony ho ny fafan'Andriamanitra nisy rehetra teto an-tany sy ny mpanota tahaka azy takanao nefa niatsipy teo amin'ny lalany Kristy tsy afaka nataon'Andriamanitra ary io tsy vitany nanafoana ny zanany ary rehefa hitan'Andriamanitra io fa natao amin'ny Mosesy io niantona atao amin'ny fitsarana toy ny azo fijaliana tsy mahazo makeo amin'izy ireo ianao mila mamono alo ianao hitanareo ve ilay fanan'Andriamanitra atao Mosesy nefa de afaka ho mpanjaka any Egypte izy azo nananana ny sarobidy rehetra nisy teto tany ka ho tonga malaza afaka ho mpanjaka lehibe teto tany izy tamin'io fotoana io saingy ny fidy izy ny izaka fanenjehana sy fahorina satria ny fanaratsiana ny Kristy no nataony ho arena lehibe mihoatra lavitra noho ny an'ny Egypte
hitanareo ny atsipy teo amin'ny lalana izy nahoana Andriamanitra tao amosesy ny nanao an'io raha ny saina mandinika ny olona manampahalalana dia tsy hanao an'io mihitsy aka an'izay lalana mora izy ka natoinona mety ho nahafanatikany Mosesy niezaka izy ny hitanareo fa mpaminan'Andriamanitra marina izy noho izy niezaka ny anatanteraka zavatra ho an'ny fanjaka an'Andriamanitra eny tamin'ny fanomezam-pahasoavany faminaniana lehibe nananan'io dia mety olo-kendry izy afaka nitsangana tao Egipta ka nanao hoe eny andraso kely aminany amin'izao zao a ilaza zao zao a ka niaraka tamin'ilay faminaniana saingy zany dia fa mety ho lasa nalaza eran-tany izy saingy tsy tao am-pony zany tsy afaka isy an'izany tao am-pony ka raha mahita olona manana fanomezam-pahasoavana lehibe nareo ka miezaka ny anao zavatra mba hanandratana ny tenany ilay fahafantarana fanahy ao anatinareo ihany no miteny aminareo fa tsy izy zany fa niezaka Mosesy nanatanteraka zavatra ho voninahitr'Andriamanitra na mafy toinina io na sarotra toinina io na nofisaina toinina izy ilay fanahy tao amin'ny Mosesy dia nitondra azy avy hatrany teo amin'ny lalan'ny fanarahana ilay fanahy tao aminy jereo ane Josefa dia voniteraka izy tia azy ny rainy fa nankala azy ny rahalainy endry Kristy tanteraka ary ny antokana fampiralahy rairaha tamin'ireo izy rairay saingy ny antony nankalan'ireo rahalahiny azy dia tsy tamin'ny antony satria Andriamanitra nanao azy ho mpaminany ho ara-panahy ho pahita ary nankalain'ireo izy noho zay zavatra zay mihitsy kanefa tsy nisy azony Josefa natao tamin'izany satria toy zany nanaovan'Andriamanitra azy nefa jereo ilay fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Josefa jereo ny nataony nanao mihitsy arak'ilay nisy teo amin'ny Kristy azy izy nankala azy ny rahalahy ny tia azy ny rainy no lay fanahy zay nanavaka lehilahy ara-panahy izy nahita fahitana nandika nofy tsy nanao an'izany ho voninahiny manokana izy fa natao zany satria nisy zavatra tao aminy dia ny fanan'Andriamanitra tsy ho sitrapony niterany mihitsy ny akena ka ho voatsipy tao andavaka ka ampahoriny rainy tamin'ireo taona rehetra eo ho namidy saika tamin'ny vola sekely 30 dia nakarina fitao andavaka ary lasa ho lehilahy tananakavanany Farao lay mpanjakany tany tamin'io fotoana io ary tao an-tranomaizina nisy azy dia nisy mpitondra kapoaka sy mpanao mofo ary very ny anankiray fa voavonjy ny anankiray no lay zavatra nolazainy raha teo tao an-tranomaizina ary tsikahitrareo moa Jesosy fa fontonga izy dia tia azy ny ray ary ny rainy Josefa no nanome azy akanjo lava nisy loko maro layavana fanekeny ary Andriamanitra ray no nanome an Jesosy zanany an'ilay fanekeny ka teo ny rahalahy jiosy no nankala azy tsy tamin'ny antony tsy nisy antony nankalany azy saingy ara-panahy izy sady izy no tenin'Andriamanitra voaseho tonga izy mba hanao ny sitrapony ray tonga izy mba hanatanteraka ny soratra masina tonga izy mba hitondra fiadanana ho azy ireo saingy tsy nahalala azy izy ireo ka nankala azy tsy tamin'ny antony tsy manjanona izy ireo ka nitady zay tana hoe inona ny ezahany ho tanteraha no tsarainy fotsiny izy satria tsy niombokevitra tamin'ireo izy nataon'izy ireo manao ny tena no zaozao izy io manao ny tena no Andriamanitra izy tao aminy Andriamanitra ny Baiboly no nilaza fa Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy naneo ny tena teo amin'izao tontolo izao izy teo lay Andriamanitra ny voninahitra naneo ny voninahitra Andriamanitra jereo ane Mosesy tsy hainy nataony tsy atsipy teo tsy tamin'ny fiatsaram-belatsiny nanaovany an'io natao zany satria Andriamanitra no tao aminy Josefa ihany koa dia tsy afaka nanovana izy azy satria Andriamanitra tao aminy no ny asa na naneo ny tenany tamin'ny alalan'ny raha lehilahy tsy nanao any mihitsy ho voninahitry ny tenany izy zay rehetra olona raha mba nanana fahafantarana fanahy fotsiny matsy reo mpisorony reo arak'ilay nitoriko taminareo tamin'ny maraina dia tsy ny raharainy zay resaka nataon'izao tontolo izao ny aminy fa nitoetra olona lalatrany izy ireo raha nijery ny teny
ka nahita ny tanjona nananany nanao foana izy an'izay anomezana voninahitra ny ray ozy oreo mpanasitrana lehibe ty lehilahy ty re zavatra eny no ataony toy zany hoy izy tsy mahay manao na inona na inona aho afa-tsy zay asehony ray aho tsy za no manao ny asa fa ny ray zay mitoetra ato amiko izy no manao ny asa tsy nandray voninahitra mihitsy izy tsy isy mpanompon'Andriamanitra ihany koa ka aka voninahitra ho any tenany tsy isy mpanompon'Andriamanitra ihany koa ka aka ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ary hitady zay azohony voninahitra na zavatra hafa fa ny tena ho tanterahany dia nanao zavatra ho voninahitra Andriamanitra zay no antony ahitanareo zavatra mitovy ihany amin'izao andro zao tsy maintsy eo amintsika ny fahafantarana fanahy mba ahitana an'izay ezahan'ilay olona atao miesaka ve izy ireo ny anome voninahitra an'Andriamanitra miesaka ve izy ireo ny anome voninahitra ny tenany eny ny fanan'Andriamanitra miasa ao amin'ireo olonireo no mahatonga an'ireo olonireo manao fietsika tahaka an'Andriamanitra tsy magagy Jesosy raha nilaza hoe tsy voasoratra ve hoe Andriamanitra ianareo ary raha natsony izy ireo Andriamanitra reo zay niaviny ny fanan'Andriamanitra ahoana no ahafahanareo manamelika raha za le zanak'Andriamanitra raha afaka mahita ny fanan'Andriamanitra atao Mosesy matsy ianareo fa izy teo no Andriamanitra Mosesy teo dia Andriamanitra Josefa teo dia Andriamanitra reo mpaminany teo dia Andriamanitra nilaza ny baiboly fa zany izy ireo Andriamanitra izy ireo satria dia nafo tena tanteraka tamin'ilay fanan'Andriamanitra izy ireo ka nahatonga azy ireo niasa ho voninahitra Andriamanitra ary ny olona iray rehefa voaositra ny fanahy loatra eny avelao zao hiditra lalina tsara eo ambanin'ny taolatezanareo fahadimy amin'ny ilany ankavia rehefa voaositra ny fanan'Andriamanitra ny olona iray reo fanaony sy reo fietsiny ary ny sisa rehetra dia Andriamanitra miasa ho aminy matetika izy no tsy azony olona jereo anie Davida ny Salamo fahatelo amby roapolo no nitarany any hoe Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao tahaka ny hoe izy mihitsy io hoe Davidy io resahany io zay rehetra mandalo eo amiko dia manaraby ahy voaositra Andriamanitra loatra izy nafo tena tanteraka mihitsy tamin'Andriamanitra ka nisy karazana ositra lehibe teo aminy ary rehefa nitaraina tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izy raha nisy olona teo dia laza hoe jereo anie everiny fa misy olona manaraby azy nahoana Andriamanitra ny nafoy azy tsy Davidy teo io fa lay fanahy nitaraina tamin'ny alalan'ny Davida Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao mibanjina ny taolako rehetra manindrona ny tanako amatongotro izy hoy olona eno ipiatsara velatsitsy io tanan'iza ny voafantsika eo tongotra iza ny voafantsika eo zany lay ara-tsay fa zay nanana fahafantarana fanahy kosa nahalala fa lay fanan'Andriamanitra tao anatiny no nitarainy rehefa voaositra ny fanan'Andriamanitra ny olona iray dia hita eo amin'ny fiasan'Andriamanitra ary ny fiasan'Andriamanitra dia tsy niampisaraka atsika mihitsy ny fiasan'Andriamanitra dia nisintona atsika hikabana satria iray ihany sika ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny tanjon'Andriamanitra dia nitondra atsika hikabana mifankatiava ianareo eny io mpaminany lehibe io hitatsika niasa atao amin'izy ireo ny fanahy Jesosy dia niatso azy ireo ho Andriamanitra nilaza izy fa Andriamanitra izy ireo eny nefa voafetra ny niaviny ny fanahy teo amin'izy ireo saingy rehefa tonga tamin'ilay anankiray zany Jesosy lay zanak'Andriamanitra mihitsy dia tsy voafetra ny niaviny zany teo aminy ny fahafenony n'Andriamanitra rabatana no nitoetra tao aminy satria izy lay ohatra tanteraka izy teo lay Andriamanitra ny voninahitra naneo ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny olona fa Andriamanitra tao aminy no nakely tsy nakeroa jereo ny fiainana tamin'ny testamenta taloha rehetra izy no tena no resan'ny testamenta taloha reo mpaminany rehetra fahiny tao amin'ny testamenta taloha raha nitaraina dia tsy ho an'ny tenany fa nitaraina teo ambanin'ny fanan'Andriamanitra izy ireo ka nahatonga azy ireo nanao fietsika tahaka an'Andriamanitra loatra ka zay ny antsona azo Andriamanitra avy eo ny fahafenony fanahy io no voaseho tao amin'i Jesosy Kristy jereo anie Davida rehefa nalala tamin'ny sisa fiandrianana mba tsy ho mpanjakan'Israely izy ka nolaviny vahoakany niakatra ny tendrombohitra Oliva avaratry Jerosalema ka nijerina nandrify ny tanàna sy nitomany noho izy no laviny
inona n'izy teo lay fanahany Kristy zany 500 years later. 500 taona taty aoriana lay zanaky Davida Jesosy no nipetraka teo amin'ny tendrombohitra io ka nijery nandrify ny tanàna toy ny mpanjaka ny laviny ary ny tanàna izy hoe ry Jerosalema ary Jerosalema impiry moa no tanangona anareo reo anara-piangonana anareo samy hafa sy ny sisy tahaka ny fanombaniny akoho ny zanany fa tsy nety anareo impiry moa ny tanao zany eny io fanahy io ihany zay tao amin'ny Davida ka voaseho tao amin'ny fahafenona teo amin'ny Kristy no ao amin'ny fiangonana amin'izao andro zao ary mitarainy eo amin'ny olona hoe impiry moa no tanangona anareo ary efa mahita fisarahana niteraka sy reo adilasy sy ny faravan'ny firalahiana ka ny fiainana kristianina de lasa fifampiandaniana de mahatonga ny fanan'Andriamanitra ao am-ponareo mitaraina mafy zany miezaka ianareo ny anatanteraka zavatra ny tena mpaminan'Andriamanitra ny tena mpampianatra de miezaka nitondra ny fiangonana ho ao amin'ny firaisam-panahy mba ahafahany izy ireo afantatra an'Andriamanitra miezaka anatanteraka an'io izy na inona anara-piangonana misy azy ireo na inona koa io manana fahafantarana fanahy sika mba hamantarana ny fanahy amin'ilay olona ka ahitana raha fanan'Andriamanitra io na tsy eny mahatsikaritra sika fa fony teto tany izy toy inona nandehanany tetsyterona anao soa na tsikaritra zavatra hafa koa zay tonga atao tsaika tsikaritra reo moa nisy fony lavina tsy ho mpanjaka Davida nivoaka ny tanàna izy ary nisy Benjamita kely Benjamita zay noheverina fa tokony ho ralahy tokony ho nalahelo azy satria no lavina izy sainginy lehilahy Klemaina izy io ary nandehandeha tena izy miaraka tamin'io na Klemaina azy io nanipifotaka teo amin'ny Davida ka sady niantso azy tamin'io karazana anaran-dratsy rehetra io no nanosina azy tamin'ny anaran'ny tompo nanoziny ny mpanjaka Davida tamin'ny anaran'ny tompo io Benjamita Klemaina kely ratsy io jereo ny fanan'Andriamanitra sy ny fanahany devoly am-perinasa eny raha tsikaritrareo Klemaina izy io zany de maneho ny Klema ra-panahy eo amin'ny olona ankehitriny zay te animbazimba an'ilay tena fanan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy eo ampanehoana ny tenany fa lay fanahany Kristy tao amin'ny Davida no ny lavina tsy ho mpanjaka ary amin'izao andro zao rehefa manimbazimba izy ireo ny olona zay nandray ny fany masina sy miezaka ny anatanteraka zavatra mba hanitona ny metodista sy ny pentekotista ary ny batista sy ny pentekotista ary ny presbiteranina sy ny rehetra ho tafaray amin'ny vatany Kristy ka hitan'izy ireo ny fiasan'ny fanahy de ataony hoe jereo ane pentekotista io manalavira azy fantatry fa misy anankiray eo miaraka amin'ny vadin'olona fantatry fa mamilavy anankiray io teo fantatry fa nanao an'izao ty anankiray ty fantatry fa nanao an'zato ry anankiray ny io rehetra io nefa de avy toerana tsara izy ireo mba hanafenany ny ataony ay ny afeniny zany fa Davida kosa niariary nahoana nanana ny fanahiny Kristy tao aminy izy ola mpiambina ho tapahako ve ny lohany io alika samy manozona ny mpanjakako io jereo lay fanahiny Kristy tao amin'ny Davida avelo ihany izy satria ny tompony no laza tamy mba hanozona azonareo ve zany avelo ihany izy ny tompony no miteny tamy mba hanozona raha zay ny tokony misy zao ndray sika de mamokina totondry iady aminy hitanareo manapaka ny lohany avoa izy tsy mikambana amintsika io avelao ihany izy ny tompony no nilaza tamy mba hanozona io Klemaina kely io no niasakazaka teo na nipifotaka teo amin'ny Davida zay no ataon'izy ireo ankehitriny eo amin'ny fanahy Kristy andiana olirolery io andian'izao io olom-pona izy ireo tsy misy zany fanasitranana avy amin'Andriamanitra zany tsy misy zany resaka anjely zany tsy misy zany resaka mpaminany zany io resabe rehetra io efa lasa ny andro fagagana manipifotaka nefa velao ihany izy ireo zany rehefa tafaverina amin'ny kery Davida halleluja rehefa niverina izy tamin'ny mahampanjaka ny Israeliasy tanteraka aza mana io Jesosy io la tompony fanahy zay ananantsika ankehitriny zay efa navitany andraikiny no hiverina indray ao amin'ny tena rabatany fandroany amboninahitra amin'ny kely ary amin'ny fiandrianana io lehilahy kely nanipifotaka io no niakohaka tamin'ny tany ka niangafy famindrapo avelo ihany izy lay fanahiny Kristy ao anatsika io azaroany izy tsaro fa tsy maintsy mitrango reo zavatra rehetra eo zavatra tokana tsy maintsy ataotsika mandroso atrany nampanantena Andriamanitra fanao zavatra rehetra iara-miasa soan'izay ty azy
aokosika hiazona ny fahafantarana fanahy azono mahitsy ny tanjo ny anompo an'andriamanitra no mahito atsika manana fiambonana ny tsiraray mandroso ao sady manompo an'andriamanitra fa raha manana karazana tanjona tsy izy ny olona dia inona no hitranga hitanareo eny hitatsika ao fa ny fanan'andriamanitra no tao aminy ny resaka ny amin'ireo mpaminany fahiny rehetra izy rehetra dia nanana n'ilay fanahy tamin'ny ampahany na azo ampahany kely ny tsiraray nefa tsy nanome voninahitra ny tenany ireo tena mpaminany ireo rehetra izay tena mpaminany dia naneo azy ny resaka ny aminy ary zay rehetra no lazain'izy ireo dia tanteraka tao aminy naneo zany fa ny fanan'andriamanitra natao amin'izy ireo fa tanteraka io inony zany andriamanitra no ny teniny amin'ny tenany hitanareo andriamanitra naneo ny tenany tamin'ny alalan'ireo mpaminany reo tsy ny fakana voninahitra aminy hoe iza no filomanaraka iza no zao dia kapohany ny lohanareo lazao anay hoe iza no kapoka anao dia ino anao zay tsy zany no izy fa zavatra neonan'andriamanitra io tsy hoe zavatra metrahana rahalahy interseto na rahalahy shors na rahalahy ranetsy ho lehilahy malaza ka anao azy ho lehibe noho ny lehilahy sasany eo amin'ny andiany na anao azy ho lehilahy malaza indrindra eto Phoenix tsy ny anao an'io William Branham ho zavatra malaza akory fa anao ina no lanan'izany tsy ny anao an'o Oral Roberts ho zavatra malaza na Billy Graham ho zavatra malaza fa reo fony resahana miesaka isika nanatanteraka zavatra ho an'ny fanjakan'andriamanitra ny fanehoanan'andriamanitra zany reo fanomezam-pahasoavana rehetra sy ny sisy dia tsy mahatonga ny anankiray ho lehibe noho ny hafa fa manao fotsiny izay iarahantsika miasa ho fanatanterahana n'ilay vatana mba hitondra antsika hikambana amin'ny mahavahoaka iray amin'ny mahavahoaka an'andriamanitra saingy rehefa hitanareo manohitra izy ireo dia aza hozonina avelo eny fotsiny izy ireo satria tsy maintsy misy olona manao azany andraso ihany anefa mandra-piavin' jesosy amin'nkely eny hitantsika ny resahan'ireo mpaminany rehetra ireo izy rehetra dia nanome voninahitra an'andriamanitra sy lay mesy ho avy ary rehefa tafiditra tao amin'ny fanahy izy ireo dia nanao fiatsika sy ny teny ary ny velona tamin'ny fiainana toy izay nataony Mesia mihitsy raha zay ny nataon'io tany alohan'ny azo fijaliana izay ny resaka ny amin'ny fiaviana dia impiry lavitra no ataony zany aty aorian'ny fiaviana izay miatrana ny fanahy ny Mesia ao amin'ny fiangonana mba hietsehana anaovany hiasany ary ivelomany tahaka ny Mesia ny fanan'andriamanitra zany fatary io fanahy io jereo zany raha avy amin'andriamanitra na tsy jereo zany raha miasa takazo jereo ny fihetseponareo raha misy olona milady aminareo ka manimpifotaka eo amin'ny fiainanareo nefa fantatrareo fa tsy manatsiny mihitsy ianareo ary fantatrareo fa ao aminareo ny fanan'andriamanitra dia aza mitady zay isarahana aminy aza mitady zay anaovana fietsika anambanina azy aza manosina azy mandroso fotsiny amin'ny fahalalana fa andriamanitra manome fitsapana anareo io mba ahitana ny fandraisanareo an'izany tsy maintsy ho tonga eo amin'izany tsinona izy tolay nylazaiko ndray andro iny inoko fa tany amin'ny fiangonany rahalahy Fuller zany ny amin'ilay mpifaninana bisikileta tany Kanada eny samy hevitra izy rehetra fa afaka andresy an'ity zazalahy ty an'ity sarim-bafy kely ratsy ty ary izy ihany tsy nahay nitondra bisikileta tsy akitana kidao fa ale hafa mitovy amin'ireo izay mitaingina eo ary miazona kidao miazona any andaniny roa ny azo fijaliana ka manao hoe tsy misy na inona na inona aty an-tanako fa avelao ahiazona ny azo fijaliana tompo tsy manapahaiza anao tsy manana ninninina aho avelao fotsiny ahiazona eo ka hijery ny eny lavitra eny ary nilain'izy ireo ny nitaingina an'io teo amin'ny azo fisaka 30 centimetre teo anelanelan'ny trano vitsivitsy mba azaony bisikileta soinina ny tetina $100 reo zazalahy rehetra eo dia na nitondra tsy akitana rehefa pakeny an-tanàna miantsaina ho an'ny reniny sady tsy miazona kidao rehefa miverina nanomboka nijery teo izy rehetra tsy zatra nitana kidao izy ireo ka dia nianjera fa ty zazalahy kely ratsy ty kosa nakeo sady nitana kidao ary nitaingina teo hatramin'ny farany nantaniny izy ireo izy hoe ahoana nanaovanao an'io hoy izy zao ny fahatsoanareo sakaiza mahay mitangina bisikileta no zay ianareo rehetra saingy nijery teto anareo dia hoy izy ka nakizitina anareo ny fahitana ny niezaka ianareo ny anao izay tsy ampijery anareo ka nianjera hoy izy za tsy nijery teto mihitsy nijery tetsy amin'ny farany aho ka tsy nitanilahila zay koa nataontsika aza mijery an'ireny zavatra kely reny nanao an'izao ve ty anankiray ty sa nanao an'izao ve ry ny farany jereny areo ka tsy hitanilahila avy Kristy ny farany jereny azony tsy hitanilahila ny tenanareo aza rarahina sy zavatra mitranga ankehitriny fa jereo zay hitranga ery lavitra eny eo amin'ny fiafarany fotoana rehefa tsy maintsy hijoro eo sika ka hampamoanany amin'ny fiainantsika Davida dia tsy nijery an'io Benjamita kely ratsy nanipifotaka teo amin'io fa Clémaina raha teo izy tsy natsikaritra azy io mihitsy izy nefa tsy navelany nanapaka ny lohany akory ny mpiambiny fa hoy izy avelao ihany izy andriamanitra no nolaza taminy anao zany andriamanitra no nolaza taminy anosinahy avelao ihany izy satria fantatry Davida fa ndray andro any izy dia hiverina mikely anana ny anjara-potoana io Benjamita io ye zay le izy hitsangana amin'ny mpandresena ny fiangonana ny rahana fotsiny aho mba hivavaka ho andreo zanany marary rany marina izay ihany no azoko atao naizanaiza misy azy ireo ary na inona fiangonana tsy mampanina azy zany miesaka ny hivavaka ho andreo zanany marary miesaka ny aneo ny fanomezam-pahasoavana mba ho vonina any zay no antony tsy nikambanako mihitsy tamin'io rehetra io etsaroa fa tsy mampanina zany hitanareo za tsy zany no lazaiko eto
tiako azonareo tsara fa inoko hoe manana kristianin'andriamanitra any amin'ny fiangonana rehetra de reo zanany tsy mbola nametraka olana tamiko ny amin'izany izy ny rahany fotsiny aho mba hivavaka ho an'ireo zanaka ary anao an'ireny zavatra reny ka neo azy eny hitanareo ny amin'i jesosy sy reo mpaminany reo fa zay rehetra nambarana izy ireo de tsy maintsy ho marina satria ilay herin'andriamanitra tao anatin'izy ireo io ka andriamanitra tena no teny tamin'ny alalan'izy ireo ny amin'ny fiavian'ny tenany ihany ho an'ny voninahiny manokana iza no filoha iza no lasa zao ho lasa zao ho ampifeny orana eto amintsika amin'ity taonty tsy misy dika zany fa lay zavatra mba ho voninahitry'andriamanitra zavatra mba hametrana ny fiangonana araka ny lamina zavatra ho an'ny herin'andriamanitra tsy ny azohonareo anara-boninahitra fa ny atonga ny voninahitry'andriamanitra iseho eny matsikatro sika fa reo mpaminany rehetra reo sy zay rehetra no lazainy mikasika azy hita fa marina ny rehetra satria izy no tena noresahana tao amin'ny testamenta taloha jesosy lay mesi ho avy teo ny nandrasany mpaminany rehetra hatrany amin'ny adama hatreo amin'ny malaka samy nyresaka ny amin'ny fiaviany tompony mpaminany rehetra samy nametraka ny anjarany teo satria vozitr'andriamanitra izy izay ihany no azy nisy rehetra nambara eny initsika ny nanana fotoana bebe kokoa amin'izany nefa jereo zay rehetra no lazain'izy ireo de nitranga jereo neto andeha ratsika ny sasany amin'ireo zavatra no lazainy mpaminany anananaka ny virjinina ka hiteraka zazalahy nitranga ave zany azo antoka ny anarany atao hoe Emmanuel andriany fiadanana andriamanitra mahery rainy mandrakizay zay mihitsy na izy azy ny rainy mandrakizay tsy misy olona natao antsona ho ray eto amin'ity tany ity fa andriamanitra ny rainareo eny ary koa andeha jereny indray voalefina noho ny fahatsotsika izy torotoronina noho ny helotsika ny fampijaliana nazontsika fihavanana nambelezana azy ny dikapoka taminy no nasitranana atsika teo amin'ny toerana fitsarany Pilato ary iny fa io olona io mihitsy ny teo nokapohina tamin'ny karavasy misy rambony sivy lamosina nefa tsy tonga saina izy fefa nilaza soratra masina fa toy zany ny fandehany tsy nanana fahafantarana fanahy izy reo de reo mpisorony reo zay nanao hoe tsy milaza zay tsy milaza zay fa teo amin'ny azo fijaliana de ny sanasana vava sy ny sisa toy zany izy reo rehefa nandriazo ny taraina hoe andriamanitra o naonany de mafoy ahy ianao tsy nanana fahafantarana fanahy izy reo hitanareo tsy hainy namantatra an'ilay fanahy fa teo ny nambarany Davida tao amin'ny salamy faharoa amby roapolo ny sanasana vava izy reo nefa tsy fantany fa teo am-panaovana an'io izy nitovy ihany tamin'izay nataony Benjaminy tio tamin'ny Davida hitanareo no hevera fa diso hevitra tanteraka Davida satria tsy niompikevitra taminy izy ny amin'ny fomba ny tantana ny fanjakana tsy azony fa ny fanan'andriamanitra tao amin'ny Davida nanao an'io eo tsy maintsy fantaritsika amin'izao an'izao de ny fanahin'ilay olona inona no ezahany atao inona ny tiany atongavana fa tsy lay andia nikambanany na ny amin'izao sy zao na ny hafa koa hoe lehilahy fotsy izy sa mainty sa mavo na inona maizy azy aoko sika ijery an'izay ezahany ho tanterahany ary raiso zany jereo zay ezahany atao ho an'ny fanjakan'andriamanitra raha manana fiheverana hafahafa noho ny atsika izy de tena tsy maninona zany raha miezaka izy nanatanteraka zavatra ho an'ny fanjakan'andriamanitra fataro raha ho aminy zany raha diso izy nefa mahitsy ny fony de tondra azy eo amin'ny fahamarinana ny amin'io andriamanitra orina kely avelao ihany izy jereo zay ezahany atao eny mahitsy sika eto aveo hitatsika eo fa atao amin'ny nafatesany fony maty teo amin'ny azo fijaliana izy ka nitaraina arak'izay rehetra efa nambaran'ireo mpaminany ny aminy hoe nanindro na nitanako amatongotro izy de tanteraka teo zany marina ny an'ireo mpaminany ny hevitra izy ireo fa nytenany mihitsy io na nitaraina izy ireo toy ny hoe nytenany mihitsy io nefa voasehy teo amin'ny azo fijalia zany na natao isan'ny mpanota izy zay ny zavanisy teo aminy niaraka tamin'ireo mpanota izy teo amin'ny fahafatesany izy de nalevina niaraka tamin'ny mpanakarena natao zany nalevina atao amin'ny fasan'ny mpanakarena izy tsy ahafony aiko izy ho Davida fa lay fanan'andriamanitra atao amin'ny Davida no nyteny teo tsy ahafony aiko ho any amin'ny elo izy ary tsy hamelany ray masina ho tratry ny loha tahaka ny hoe Davida lay ray masina nefa tsy Davida io fa lay fanan'andriamanitra atao amin'ny Davida no nitarainy hitanareo fa lay fanan'andriamanitra atao amin'ilay olona no nitarainy ony sasany enoy any eo ipetsara vela tsy ratsetsy io hoe zany izy fa lay fanan'andriamanitra atao aminy no nitarainy hitanareo lay fanan'andriamanitra no maneho ny tenany tsy ahafony aino any amin'ny elo ary tsy hamelany ray masina ho tratry ny loha eny rahalahy eto am-pamaranana de mety azoko lazay zao mandeha ny fotoanantsika nefa jereo mamela ny ilaza zao eto am-pamaranana amin'irety soratra masy retroreto andeha jereny raha ny olona iray zay nataony testamenta taloha rehetra ho tena resaka ny aminy de reo mpaminany masina rehetra voahositra ny fanan'andriamanitra ka tanteraka arabaky teny mihitsy avokoa io rehetra voalazan'izy ireo ny amin'io de azo antoka fa tokony ho fantatry olona lehibe nantsona ho zanak'andriamanitra io ny fomba norenana ny fiangonany testamenta vaovao tsy no nareo ve zany
tokony anana fahalalana izy mba ahafantarany fomba anorenana ny fiangonana testamenta vaovao. Ny zavatra voalohany tiako isariana ny sainareo de ny eto amin'ny Matio ny toko 4:20 de tamin'izy nyresaka rehefa nidina teo izy ka nyresaka tamin'ny mpianatra ozy ataony olona ho iza moa ny zanak'olona de reo ny sasany milaza fa ianao no Eli ary ny sasany milaza fa ianao ny rano ary ny sasany milaza fa ianao ny rano sy ny toy zany olona samihafa hoy izy fa ianareo kosa manao ahoy izy de ho Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona hoy izy sambatra ianao ry Simona zanak' Jona fa tsy nofa mandrano naneho anao zany fa ny raiko zay ny an-danitra ny naneho an'io taminao ary za milaza aminao fa ianao ny Simona na Petera ary ambony ty vatolampy ty no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy. Eny nresaka ny amin'ny fiangonany eto eny jereo tsara ary raha diso Andriamanitra ny amela ary ianareo mamela eny ny fiangonana katolika milaza fa vatolampy ray teo zany de Petera ka teo ambony Petera no nanorenany fiangonana eny fatatsika fa diso zany sika protestanta de tsy miompikevitra amin'io fa ho sika protestanta teo ambony ny tenany ihany no nanorenany ny tenany ny fiangonana hoe izy tenany saingy raha tsikaritra ianareo tiako ny tsy miompikevitra am'zany amin'ny fisaka zany tsy zay lay izy fa teo ambony ny fanambarana ara-panany amin'ny tenany io hitanareo ny nofa mandra tsy tany amin'ny seminera mihitsy ny anaranao an'izany na tsara tohinina io tsy afy tamin'ny fanakempon'ny fiangonana mihitsy ny anaranao an'io na tsara tohinina zany tsara avokoa io nefa tsy nofa mandrano naneho anao zany tsy ny famolavolana ratsaina ny amin'izay fomba aizanao mikabary ny amin'ny fomba tsy maintsy ondreanao nahoana na tohinina zavatra lehibe tsy maintsy ataonareo eto tany tsy zay ny amin'io tsy ny manorona zavatra lehibe na manao zavatra lehibe fa io de ny fanambarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa teny izy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny t'Andriamanitra ary ny teny de tonga voaseho kanonina tamintsika izy teno lay fanambarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra io lay fana tao amin'ny Petera no nanambara tamin'ny fanambarana ara-panahy fa izy lay zanak'Andriamanitra voaseho de lay Andriamanitra ny voninahitra teo am-panehoana ny voninahitra Andriamanitra eo amboniny ty vatolampy ty fanambarana ara-panahy ny amin'ny teny no aoriko ny fiangonako nahoana n'Andriamanitra no nifehan'ireo mpaminan'ireo ka nitenenany tamin'ny alalan'ny fany masina fa io lay zanak'Andriamanitra ny fanara ihany aty amin'ny ilany aty de manambara zavatra mitovy ihany hitanareo ve zany ny nofa mandra tsy hainareo ianarana any amin'ny seminaire zany ny anaranareo any mahazo mari-pahaizana momba ny teolojia nareo na ny filozofia na lalàna na tsara avokoa zany ny riko nananany io mariny zany saingy mbola tsy zay foana lay izy tsy ilainareo ananany zany nefa de tsara ny manana azy afaka ananany io ho fanampiny ianareo nefa raha tianareo esorona ny fanampiny de raiso ty fa ity lay izy raha tsy ty lay izy de avelao aho anana nyty nahoana nahoana ity no ilaiko ity tsy nofa mandrano naneho anao zany tsy tamin'ny sehatry ny fianarana mihitsy ny nafantaranareo an'io tsy tamin'ny sehatry ny anara-piangonana mihitsy ny anaranareo an'io tsara izy reo ny fampianarana ny anara-piangonana de tsara ampahany amin'ilay izy zany saingy miatehitra loatra amin'izany ny olona ary ataony ankilabao ny fahafantarana ara-panahy hitanareo tsy nofa mandrano naneho anao zany fa ny raiko izay ny an-danitra no naneho anao zany ary eo amboniny ty vatolampy ty no aoriko ny fiangonana ary ny vavadiny elo tsy aresy azy tsy ho vitany mihitsy ny aresy azy naneo zany fa hanohitra an'io izy reo eny jereo ary zao hoe manohitra an'izy ny vavadiny elo tsy manohitra ny anara-piangonana zany manaiky an'io ny gouvernemanta tsy io lay izy zao tontolo zao de manaiky ny anara-piangonantsika izy rehetra mananjo sika ny tsirairay amintsika mponina amerikanina mananjo ny anana anara-piangonana zay tsara zany akasitratsika zany saingy tsy manohitra zany ny vavadiny elo manohitra ny fanambarana ara-panahy ny amin'ny Kristy zay eto ankehitriny zany la tsy miova omaly sario ary mandrak'izay zay no zavatra toeriny anohitra n'izany ny vavadiny elo saingy tsy aresy an'io mihitsy zay ary le izy fahafantarana ara-panahy na izy raha lako izy raha mbola miezaka trano ny anatanteraka tanjona mitovy ihany amin'izay tolomako na mpaminany izy na pastora na diakona na inona izy na inona anajazy arak'izany any Andriamanitra arak'izany na inona na manala baraka izy na inona mety tiany atao mbola ralako foana io mitolona ho amin'ny zavatra iray zay alefanay ny zay asa rehetra ataonay ho an'ny fanjakana any ambony ray ihany miasa ho an'ny zavatra iray toy ny ataoko ihany izy
fahafantarana ara-panahy, fanambarana ara-panahy avy amin'Andriamanitra. Jereo reto raha sitrakareo Jesosy nisy toerana nytoriko tanoany mety tany angamba fa tamin'ny voalohany dia tsy matoy zany. Ilayntsika ny miverina any am-boalohany mba ahitana ny lahatentsika eto mandritra ny fotoana fomonjy. Tamin'ny voalohany dia nisy any Kaina lalitsaina, nanorona fiangonana tsara tarehy, izay no ilazantsika azy, nanorona alitara tsara tarehy, nanolotra fanatitra, nivavaka, tsopo, nanome fisaorana, nandony fahafolon-kareny, nanao an'io rehetra io ary mpivavaka tahaka any Abela ihany. Fa Abela kosa tsy nisy baiboly tamin'izany andro zany, saingy tamin'ny fanambarana ara-panahy no nahitany fa tsy voteny an-tsaha no nahatonga antsika ho nanota hoe tsy poma no nohanin'izy ireo. Hitanareo, tsy poma no teo ka ny fanambarana no teny taminy an'io ary tsy voankazo no nahatonga azo nivoaka ny ala tao fa nisy aina teo, ny fisarahany aina. Ka dia lasa izy naka zanak'ondry ary nanolotra an'io tamin'ny mpinono mba hisolo azy izay fanambarana ara-panahy. Amen. Hola, lay fanambarana avy amin'Andriamanitra, fanambarana ara-panahy voambara taminy zany, tsy voankazo io, tsy poma io, tsy paisy io, na paiso kely na poara, fisarahan'aina nisy teo. Ka dia lasa izy ary naka aina ka nanolotra an'io fa tsy voankazo. Ny voankazo dia maneho izay asan'ny tananareo manokana dia izay ataonareo eo, hoeny ho any anorona zao, anao an'izao ho anoana an'izao tsara zany. Nanana alitara toy ny nataon'ilay anankiray ihany izy, samy nanana alitara izy roa, tsara zany teo. Saingy ny teo dia ny famarinana voambara ara-panahy amin'io zavatra io, satria ny fanan'Andriamanitra no nanambara zany. Ary eo amboniny io vatolampy io, lay vatolampy izay nahafatesan'i Kristy, lay vatolampy fahagola teo amin'ilay vatolampy nahafatesan'ny zanak'ondry ny Abela, io Abela kely io. Raha nametraka ny tanany teo amin'ny zanak'ondry kely io izy ka lasa feno raha lay volon'ondriny fotsy, raha indry fanaka vato izy, tsy nanana levoka izy ireo tamin'izany andro zany fa nitapahany toy izao ny tendany kely ary nokapony zany. Ary teo an-dalam-pahafatesany io zavatra kely mampalahelo io, tondraky ny rano tanany ary feno raha avokoa lay volon'ondriny fotsy ka nitaraina sy nitomany. Maneho iny zany lay zanak'ondrin'Andriamanitra izay 4 taona teo taty aoriana ary efa voambara ara-panahy fa ny fiangonana no anda azy. Fa ny olona dia niantso azy ho Beelzebuby, tsy dia miahy satria niresaka an'io ny mpaminany rehetra, no lavin'izy ireo ny mpaminany. Ozy ianareo no nanao ny fasan'izy ireny, nefa ianareo no nanao azy tao ririndrona milalitra fotsy. Hoy izy tamin'ireo tsy nanana fahafantarana ara-panahy izy ireo ka tsy fantany fa io lay zanak'ondrin'Andriamanitra. Nefa efa natao toy izany izy ary anao toy izany satria izy ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Fa ny fiangonana ny fanahy-masina ankehitriny, raha ny fanaovan'izy ireo an'izay efa ataony, ny fanaovany an'ireo zavatra ataony dia ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Halleloja. Hitanareo fa Petera no nilaza tamin'ny andro Pentekosta hoe io lay izy ary hoy izy zany dia ho anareo sy ny zanakanareo ary ho azy rehetra lavitra. Na iza tsony tompo Andriamantsika anato azy. Reo mpaminany voasindry ny fanareo ihany no nilaza fa amiratra ny azavana takariva, isy lohaorana sy varaorana iaraka toy ny tamin'ny andro Pasifavana. Jereo eto, ino zany? Misy lohaorana tonga ary somary tanakely ny faraorana ka dia mifanindry an-dalana izy ireo ka miaraka zany, miaraka ny lohaorana sy ny faraorana. Dia le fanahy masina voaseho amin'ny kely sy amin'ny fitsanganana Jesosy Kristy. Zay ary le izy tonga miaraka ny loha fahasoavan'Andriamanitra. Hoy izy tahaka ny tamin'ny andro Noa, naharitra ny fahasoavana. Ino zany amin'izao andro zao fa maharitra ka lahy fifandrina an-dalana no nahatonga ny rahona fahiny sy ny rahona amin'izao andro zao ikapana. Ny lohaorana ny tonga voalohany, lay orana voalohany nananantsika dia ino fa tonga eo ankehitriny lay faraorana, ka lay voalohorana ny tonga eo ambonin'ny faraorana. Tafahoana ny atsinanana sy ny andrefana dia miara-mirotsaky ireo orana roa reo. Ny fahalasitranana avy amin'Andriamanitra miampy an'ilay anjely ny tompo izay maneno miafina ao am-po ka mitondra ny zavatra rehetra ho afatanterahana. To tahaka ny tokony ahitan'io izay tena zanak'Andriamanitra nateraka. Zay ary lay izy lay fanambarana ny fanahy. Fanambarana zay ny voalazan'i Jesosy fa iorenany fiangonana. Fa aveo isitsangana angamba ka anao hoe zany mihitsy zahay to zao miorona eo amin'izany zahay andeha rasina lay teny lavidavitra eo. Lay iraka farany men'ny fiangonana hoy izy mandehanana amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny voary rehetra eran'izao tontolo izao, afirina no aretana eran'izao tontolo izao, amin'ny olona firy amin'ny voary rehetra. Zay mino ka atao batisa sy ny fiangonana fa zay manondro olon-tokana, zay mino isambatan'olona toy ny lazany David du Plessis ny amin'ny zafikely. Tsy misy zafikely amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Anaka ny misy fa Pentekotista ndrainareo ka tonga teto amin'ity fiangonana ity fotsiny anareo satria naketo izy eto amin'ny arabe faraky amby folo sy Garfield dia nandray ny fanahy masina ka napilitra anareo toy ny zafikely teto. Diso ianareo tsy maintsy manambara ny tenany aminareo Andriamanitra ary tsy misy olona afaka hiantso an'i Jesosy Kristy amin'ny fiheverana ara-tsaina. Tsy misy olona afaka hiantso an'i Jesosy Kristy noho izy mahatsiaro manenina ny amin'ny otana ka tonga eo mibebaka. Tsy misy olona afaka hiantso an'i Jesosy Kristy raha tsy amin'ny fanambarany ny fanahy masina izay nampahafantatra azy an'izany io eo ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary
rehefa vadiny iaino tsy aresy azy eo ary le fanambarana io la izy eo ambony zany nanrena ny fiangonana iza nanao an'io petera tsia iza nanao an'io o kristy ny fanambaran'andriamanitra ny fanahy masina notondro zany aminareo vetivety foana dia andao anareo fa za ngataka amin'ny raha iarisa de efa mpananatra ho anareo izy no ampatsiahy anareo andreo zavatra eo zany ve zay indrindra no ataony any marainy ary anao inona izy aneo aminareo zavatra ho avy lay fanahy masina eo amin'ny fiangonana amin'ny andro farana ankehitriny hoe nareo rahalahy aleloia ny fiangonako zany andraso kely o jesosy zao no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo masindahy jao na 3:5 zao no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ianareo ny famarinana voambarany fanahiny amin'ilay fanjakan'andriamanitra ho avy mijery ny eny amin'ny farany ka mahita an'izay nampitaraina an'ireo mpaminany mahita an'izay nambarany jesosy ary iny eto ilay fanahy masina ao anatinareo fa miantso mamaly hoe mariny zany ino zany ilay famarinana ara-panahy voambara tiako ny rahalahy naiza fiangonana andehanana na loha orana izy raha farahorana na tsy misy orana mihitsy raha mbola ao amin'ny vatany kristy hatrany izy ireo ka miezaka ny anatanteraka zavatra tsy hoe zavatra ho amin'ny tanjony ilay manokana mba hanehoana ny tenanareo tao tany fa ilay tanjona ho an'ny fanjakan'andriamanitra sy ny voninahitry ny fiaviny mba hanambara sy ampahafantatra ny fisehoany tsy hoe eny eto ampamaranana titsika nieritreritra ny amin'io eo amboniny ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako zany mihitsy avy eo de hitatsika ny masindajaona 4:7 lazany an'izao miasa ataoko no ataonareo koa miasa ataoko karazana asa inona nataony mba hampahafantarany tenany tsaronareo ny amin'ny petera sa tsy zany lay zavatra efa noresantsika filipo lay vehivavy teo mpatsakana sady efa voalaza raha teo zany ka tsy nakeo amin'ny jetlisy fa isy zany amin'ny andro farany arak'izay voalazany hoe tahaka ny tamin'ny andro sodoma de ho toy zany amin'ny andro eviny zanak'olona ny eto de fanambarana voasoratra ho zava-miafina toy zao ho an'ny olona ny velany de ilay tontolo tsy malala ninonina mikasika an'io fa ianareo raha la malalako ry anabavy malalako tsy zanaky ny aisina anareo tsy zanaky ny alina anareo fa zanaky ny mazavy mandehana ao mazavy tahaka azy ao amin'ny mazavy de hanana fimbonana miaraka sika raha indro ny raha jesosy kristy zanak'andriamanitra fa manadio atsika rehetra ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra zay arale izy reo mpanompony tompo jesosy raha veriko soratra masina ananako eto ny marika 12 eny ny marika 12 hoy izy mandehana makany am'izao tontolo zao io lay karazana fiangonana naorina la iraka farany nomenany fiangonana mandehana makany am'izao tontolo zao ka mitoriny ny filazantsara mivoary rehetra zay mino ka atao batisa no vonjeny zay tsy mety mino no oelohiny eny jereo ny eto jereo ny amin'ny fahafantarana ara-panahy io zay mino sy atao batisa tsy tena nolazainy eto hoe amin'ny fomba hoana io fa isika ny te hiady hevitra amin'io hitanareo misy zavatra hafa hitanareo zay mino sy atao batisa no ovonjeny zay fomba hitiavany anaovana batisa azy miakina aminy zany raha nanao zavatra ho an'ny fanjakan'andriamanitra izy de tongava rahalahy fa miara-mandrosa amin'ny fanahara ihany sika raha diso a de teny ahy ianareo fa ho voaseho arak' zany io ara diso ianareo de ho toy zany koa fa ny fotsika sy ny antony manosika atsika ary ny tanjonsika de ho an'ilay fanjakan'andriamanitra any eo no misy atsika manondro ny kalvarisika za sy ny fieverako eny za de tsy manana rahalahy ty mofo mamy amin'ny serisy taka iaho nefa pirala zay hitanareo tsy misy amin'izy ireo ty miasa sy manjony taka nefa pirala zay hitanareo ve ny tiako ambary manana ny fiheverako manokana nefa tsy mahatonga azy tsy oralahako zany ny ray ihany no raiko ny fianakaviany ihany fianakaviako zay ary le izy tsy nisy fitoviny ny patriarka rehetra nefa rairay ihany ny avily izy ireo ka tokony ho niasa ho amin'ny zavatra iray io saingo ny lavin'izy ireo la tena izy teo anivony satria ara-panahy izy tsy hitanareo ve zany ny rahalahy tsy hitanareo ve ny lazaiko eto ankehitriny maro fa eto sika eto ampamaranana mandehana makany am'izao tontolo zao ka mitoriny filazantsara mivoary rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena zay ary zao no famantarana anaraka reo mino amoka de mia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy ino zany fanambarana ara-panahy hitanareo iteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy raha ndray maina rano izy na isotro zava-mahafaty de tsy ampaninina azy zany raha mametra tanana marary izy de ho sitrany reny to zany teo lay fiangonana vaovao zay no karazana fiangonana zay ataony jesosy kristy lay olona lehibe ndresany mpaminany rehetra hitatsika fa tonga teto ny fanahiny sady milaza raha teo fa hiverina mihitsy eo amin'ny olona ny fanahiny ka anao andro zavatra nataony ho faranako amin'ny filazana zao mbola manana soratra masina mampolo ny mahery eto nefa tsy manam-potao sika hitanareo nefa jereo ny am'izao avy anao faranako amin'ny filazana zao zay rehetra tena mpaminany ny tompo nateraky indray mpitory teny mpampianatra sekolalady mpahita apôstôly misionera na mety ho inona izy
tafatoetra tsara ny fony rehetra ary tena feno izy no sady voaositra ny fanan'andriamanitra voaositra loatra na inona asa iandreketa na inony zany na ino na opitory na mpianatra na hitory filazantsara na hita fahitana na inona io na inona anao an'izany ho an'ny fanjakan'andriamanitra izy any fanan'andriamanitra no teny amaly amin'ny alalan'lay olona kaneo fa fanjakan'andriamanitra io avy eo sika za mabatista hitako fa pentekotista ianareo raha lako ianareo tsy ny mikambana amin'ny fiangonana batista ianareo fa za tao io ihany ny fiangonana zay efa nikambanako dia ny fiangonana batista saingy tsy manakandalana zany hitako fa momba anareo ny fanan'andriamanitra hitako ny zavatra izanareo atao koa raha za zay batista no afaka atsapa toy zany dia azo antoka fa ny assemblée ny église de dieu ny pentekotista mitambatra reo zay tsy miankina ary sika raha laha rehetra miaraka dia tokony ahita fa miezaka ny asa ho amin'ny tanjony iray sika aoka hoe ho amintsika ny fahafantarana fanahy ankehitriny enoy eto ampamaranana dia anao an'izao fanamariana faran'izao maro ny marary sy ny osa eo nivonareo ary maro no efa nodimandry maty ara-panahy satria tsy mamantatra ny vatan'ny kristy izy reny ty vatana marary ananatsika ty anampy atsika ny andriamanitra mba anana ny fahafantarana ara-panahy ny amin'io fanamarana ny amin'ny fanjakan'andriamanitra sy ny fitiavana an'andriamanitra ataopontsika zay narotsaka ny fany amasina io mba ezaka ny anokatra malalaka ny sandritsika ka anao hoe rahala sika hitanareo vetiko ambary ary zay fanomezam-pahasoavana kely rehetra nananareo aza mampiasa zany amin'ny fiezanareo anao an'io karazana zavatra lehibe ho antenanareo io fa ndeha atao ho an'ny fanjakan'andriamanitra zany mba hiasana miaraka amin'ny rehetra ka ezaka ny anandratra nyzay momba an jesosy kristy satria atombotra ny fiaviany inonareo ve zany mialatsiny aho raha nytananareo ely hoeto rahalahy davida raha-pitso mba ampianatra anareo ny soratra masy fa ankehitriny kosa iondrika fotoana fosika misy rahalahy miteny amin'ny teny tsy fantatra misy anabavy manome ny fandikana dia rain'andriamanitra mansory miaramila kristianina miroso ho amin'ny ady miaraka amin'ny azo fijaliany jesosy mandeha eo anoloantsika tsy misaratsaraka sika fa vatana iray ihany fanantenana sy fampianarana iray fitiavana iray mansory miaramila kristianina inonareo ve fa izy ianareo atsangany tanana miroso ho amin'ny ady miaraka amin'inona miaraka amin'ny nitantsika jesosy mandeha eo anoloantsika andriamanitra hitanareo ny pastoranareo